Alakamisy fa 20 Jolay 2020 sy 2000 magnano mbala tsara tompoko lahy mbala tsara tompoko vavy asaina mpangajanano agnaraka ny tsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio Antsony Filazantsara. Nisitry ny fitaterana no animboantsika ny fampiralam-baovao amin'ity anio ity. Matsiaro sahirana ireo mpitondra bajaj manoloana ny famerina ny frais ho 1000 ariary eto andrenivohitry Antsiranana raha ny fagnambarana nataony Andriamatoa Ratendradora Samira filohan'ny kooperativa fitaterana eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana. Agnisan'ny mitondra olana ho azy ireo izany ho izy. Manoloana izany anefa dia nagnano fanambarana izy tamin'ity androany ity fa ho isy ny fametrahana ny prix rehefa miala ny centre-ville eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana. Raha tsy ahivina anefa fa nandritra ny fivoriana nataon'ireo tompon'andraikitry ny bajaj miaraka tamin'ireo solontegna maromaro eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana ny 2010 ny volana Jolay lasa iny dia mijanona ho 1000 ariary ny frais taxi bajaj eto an-tampon-tanànan'ny Antsiranana izay nahitana ireto tompon'andraikitra ireto olana eo amin'ny fomba fiasan'izy ireo andavanandro. De officialisation de prix amin'izay départ antsika zegny magnano kajikajy fa antsika io fa raha en général zegny tokotro entre 1500 ariary ndraiky 2000 ariary ho an'ny toerana lavitra. Toerana akaiky zegny mijano ho 1000 ariary araka zay proposition nataony rango tamin'ny voalohany. Fa mba azahoantsika an-tsaigny elo hoe karakarakory zegny asiantsika hoe karazagna fagnazavizavagna elo izy. Par exemple zay olo araiky midépart bazary na amin'ny hôtel de ville de agny amin'ny Bararotsika na lycée technique na Ambalikaza igny zay le hitsiny hatreo zegny izy magnefa 1000 ariary départ amin'ny hôtel de ville na bazary. Izy koa izy mihoatra toerana io zegny raha milalagna Ambalavola Bararotsika, raha milalagna national lycée technique, raha milalagna Voamorafeno Ambalikaza. Raha mihoatra regny toerana regny izy de tonga de jusqu'à gare routière agny 1500 ariary zany hoe 7005 francs. Boka bazary na hôtel de ville mijotso ambany agny tsisy fiovany. Boka amin'ny ville aty na boka amin'ny parcage Ambilobe zany hoe toerana marikidrikitra aty jiaby mijanona ho 1000 ariary. Karaha zay koa ho an'izay olo boka agnabo agny andeha hijotso ambany aty, boka gare routière jusqu'à bazary anao magnefa 5000, mandeha jusqu'à amin'ny hôtel de ville anao 7005, mandeha isaka amin'ny hôpital be agny anao 2000 ariary. Ary amafisiko eto fa tsisy mahazo magnano tarify mihoatra ny 2000 ariary. Izy koa route goudronné koragnitsika eto. Fa izy koa ndraiky midrika agnaty le olo araka ny mahazatra amin'ny taximètre à la demande. Midrika agnaty zegny anao mikoragnesa amin'ny chauffeur mialohany départ anao hoe za midrika agnaty amin'ny tany karaha zegny ohatrino. Zany hoe raha en général zegny ny tarifin'ny taxitsika zegny à la demande fa raha hoe kajikajigna izy nambarako antsika teo igny boka ia jusqu'à ia valeur 5000, boka ia jusqu'à ia 7005 karakaraha zay izy ho an'ny la pyrotechnie ndraiky lazarie nord et sud ndraiky midrika agnaty zegny regny zegny à la demande ndraiky chauffeur. Fa tsy indriako mafy mampitandrina anareo zay chauffeur agnararoatra koa zegny zay tsy namane anareo ary tsy hiaro anareo velively zay fa tarifitsika zegny tsy mihoatra ny 2000 ariary afa lalagna hoe olo misy entagna midrika agnaty igny volagniko hoe à la demande. Fa izy koa hoe en ville vatan'olo tsotra fo tsy tokony mihoatra 2000 ariary na dia lavitra aza ny tanomboany. Miatra manomboky ny voalohany volana Aogositra 2020 sy 2020 avy zao ity prix izay novinavinainy ireto tompon'andraikitra eo anivon'ny kooperativa fitaterana eto an-drenivohitry Antsiranana ity. Ya, magnamarigny le prix andeha ataontsika io ho affichenay zo agnatin'ny bajaj araikiaraiky. Izy io ndraiky moa antsika magnano raha tsy ho mora tsy ho tatranay indraiky mandeha. Fa i prix zay nivolagny io dia manomboka amin'ny le premier ho avy io efa miatra zegny le prix vaovao, tarify vaovao io izay mifandray amin'ny fiakaran'ny essence. Zany hoe eo amin'ny 44% zegny fiakarana, eo amin'ny 44% koa zegny ny fiakarany le frais. Karakaraha zay izy ke ho affichenay agnatin'ny bajaj tsy araikiaraiky zay zo. Ny lafiny fampianarana no anilitsika ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Nahitana fahadisoana ny laza adiny taranja matematika sy fizika ho an'ny série S raha ny fagnazavagna nataon'ireo mpampianatra
mpitsara io lazadina io. Manoloana izany dia nisy fagnaragna nataon'izy ireo mba ahafahana manome note bonus ireo mpianatra satria fantatra fa tsy avy amin'izy ireo ny fahadisoa. Hita amin'ny voalohany misy raha tsy tokony hiditra tagnatiny tao zegny nampidirindreo dia zaza amizazy zegny hita hoe fa tsy marigna izy tonga dia namezana bonification zegny sur les parties zegny les zaza 3,5 aminay eto fony enay fa ireo agny tsy enay fa ninay zegny enay fa amin'ny faritany-dantsiranana zegny correction étudiante ty zegny miatra zegny le bonusnay. Izy contente boka me hoe ino raha raisina fa nono fahitavanay fa tsy ampy le raha nampiasaindreo namiandreo zegny tamin'ny question raiky taminazy igny tao dia namezanay bonus saza le point. Misy lesoko tsy fahatomombanana zegny tahitagna amin'ny fagnomanana sujet d'examen amin'ny mathématique niny série S. Physique boka ndraikintsika igny dia mathématique zegny misy olagna koa izy io fagnontaniana faramparany agny dia ny fepetrany raisinay zegny correcteur tamin'ny entente dia satria tsy noho ny adisovagna an'ilay zaza na noho le raha tsy hainy fa le raha napetraka mihitsy tsy afaka ho démontrena dia lasa question de bonus zegny izy igny amezana 1,75 point aby zegny zay zaza jiaby traite iny partie. Ny fiaramiasa eo agnivon'ny gouvernemanta sinoa sy ny malagasy no antsika ny fampalaam-baovao amin'ity anio ity. Nagnatanteraka fitsidiagna ara-pombam-pangajagna ny masevony sinoa monina eto Madagasikara sy ny ekipany niaraka tamin'ny tale général ny orinasa CRBC izay manamboatra ny lalam-pirenena FADIM na RN5A izay mampitohy ny Ambilobe Voemara omaly 17 Jolay 2020 tao amin'ny toeram-piasan'ny gouverneurany faritra Diana. Nandritra ity fioanana ity dia nambaran'izy ireo fa tsara ny fiaramiasa indrindra fa ny fanaovana ny lalam-pirenena mampitohy ny Ambilobe Voemara izay efa vita ny 30 isanjatony amin'izany fanamboarana lalana izany. Araka ny fagnazavana natao tale général ny orinasa CRBC dia ny faran'ny volana aogositra izao no vita tanteraka ity lalam-pirenena FADIM mampitohy ny Ambilobe Voemara ity. Noho izany dia tafiditra tanteraka ao agnatin'ny fiomanana ny fitokanana ity lalana ity ihany koa ity fitsidiagna ara-pombam-pangajagna nataony masevo sinoa tao amin'ny gouverneurany faritra Diana ity. Vao makasika ny CENI na ny commission électorale nationale indépendante no anondatsika sy amarangana ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity. Tsy maintsy ampahafantarana ny olom-pirenena tsirairay ny zoananana momba ny raharam-pifidianana ao anatin'ny setry ny fanabeazana. Izany dia ho fanatrarana ny vina napetraky ny CENI na ny voamera maleo tena misana ny fifidianana. Fifidianana tsara omana andraisan'ny mpisehatra rehetra anjara antoky ny fitoniana sy ny filaminana hoy nambaran'ny filohan'ny CENI Dama Andrianarseto. Ny reny foparitany Antsiranana no nisantatra ity atrikasa ity voalohany ka olona misa 30 avy amin'ny faritra Diana sy Sava no nisitraka ity fio atrikasa izay nataon'ny CENI ity. Ny 20 amin'izy ireo nandre anjara mivantana tamin'ilay atrikasa nitanterahina omaly 17 Jolay 2020 ary ny 20 isa kosa dia nandre anjara tamin'ny latabatra boribory androany 17 Jolay 2020. Ireo mpitondra fivavahana, mpanao politika, ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ary isika mpanao gazety no agnisan'ny nisitraka izany fanofanana izany. Ka ny fampafantarana ny drafitrasan'ny CENI taona 2020 hatramin'ny 2020 ny fanaovana paikady makasika ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena ahafantatra ny zo sy ny andraikitra manodidina ny fifidianana. Fanaovana ny paikady eo amin'ny serasera ny CENI amin'ny maha rafim-panjakana maleo tena azy. Atrikasa zao moa dia atrikasa ifampizarana makasika ny drafitrasa ny CENI mandritra ny taona 2020 ka hatramin'ny 2020. Atrikasa ihany koa natao anavaozana ny tetikady makasika ny fanabeazana ny olom-pirenena mba ahafantatra ny zo sy adidy eo amin'ny lafiny fifidianana. Dia ity atrikasa zay iarahantsika an'io ty ihany koa dia natao ihany koa ifampidinina anavaozana ihany koa
ny eo amin'ny lafiny serasera amin'ny rafim-panjakana mahaleo tena ny CENI. Koa dia isaorana ireo tompoky lahy, isaorana tompoky vavy na fohy fotoana tonga namaly ny antsonay, satria dia tsapa tokoa zany fa zava-dehibe amintsika loatra zany resaka fifidianana zany. Ny fanontaniana mipetraka amintsika dia ny hoe inona moa no antony anaovana an'izao atrikasa zao. Araka ny niteneniko teo dia misy lohahevitra vitsivitsy no erahantsika mifampizara eto amin'ity atrikasa ity. Dia voalohany amin'izany ny fampahafantarana ny drafitrasan'ny CENI mandritra ny fepotona 2022 ka hatramin'ny 2022. Maninona moa no zaraina zany ampahafantarana amintsika zany drafitrasa zany? Ny valiny dia mba tsy atao tompotrano mihontsika araka ny tenin'ny andriamatoa gouverneur teo, satria ny fifidianana no anehoan'ny vahoaka tsirairay ny safidiny, anehoan'ny andraikitry eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Koa hoanay eo anivon'ny CENI dia raisinay vaindohan-draha ny mampafantatra ny mpiasetra rehetra inona moa zany ny drafitrasan'ny CENI mandritra nyity fepotona 2022 ity ka hatramin'ny 2022. Tsy atao tompotrano mihony itsika araka ny teniko teo mba ampisan'izany zotra-pifidianana mangarahara zany ka afantaran'ny tsirairay ny asa sy ny tetiandro miandry mandritra n'izany zotra-pifidianana zany. Ny CENI raha teo moa raha ny tafapetraka zao bureau maharitra zao dia manana ny vina vaovao dia mba ny ampisy zotra-pifidianana azo antoka andraisany daolobe anjara amin'izany zotra-pifidianana zany ka hiteraka ny filaminana sy ny fitoniana. Zay zany no mahakasika an'iny lohahevitra voalohany mahakasika ny hoe fifampizarana mahakasika ny drafitrasa iny. Tsy fenina ihany koa moa zany dia omena lanja manokana mahakasika an'izany drafitrasa zany, satria zay no zavatra miandry atsika atoato ny mahakasika ny atao hoe fanavaozana tanteraka mahakasika ny lisitry ny mpifidy sy ny registre-pirenena momba ny mahakasika ny fifidianana. Omena lanja io, ampahafantarana atsika io, satria araka ny tenenina teo ny fananasika lisitry ny mpifidy feno azo antoka manaraka ny lalàna no dingana voalohany mitondra atsika makany amin'ny fifidianana hoekeny rehetra. Anomboka ny volana Oktobra 2024 ho avy zao ny fangisana araka ny fagnazavana nataony filohan'ny CENI Dama Andrianarseto ka misy fomba telo afana magnatanteraka izany hoy ny fagnazavana. Misy dingana maromaro zany lalovana amin'izy io. Zahay zany amin'izao fotoana zao dia ao anatin'ny atao hoe dingana fanomanana mametrapetraka ny torolalana, ny toromarika hoentina anatanterana zany refonty zany. Amintsika misy amin'izao fotoana zao dia manao an'izao fanentanana midiny fotsiny zao ny avy amin'ny CENI. Zay zany no ao anatin'izao fanomanana zao mametraka zay petrabola rehetra hoentina anaovana ny refonty. Fa kosa manomboka amin'ny voalohan'ny volana Oktobra zao, zay tsika zay virosy tanteraka amin'ny atao hoe asa fanisana. Io ilay ataontsika opération de recensement. Ka misy fomba telo hoentina anaovana zany asa fanisana zany. Dia eo moa ny fitetezana na fidinana eny anivon'ny tokantrano tsirairay. Midina eny ireo ataonay hoe commission locale de recensement des électeurs amin'ity indray mitoraka ity moa zany amin'ity refonty ity dia ateveny ny atao hoe agent recenseur zareo reo midina isaky tokantrano. Dia zay olona tsy tratra no ny antony samihafa eo anivon'ny tokantrano moa zany dia
afaka manatona eny anivony fokotany zareo misoratra ny anarany. Dia misy ihany koa moa ny ataontsika hoe guichet unique amin'ny alalany ataontsika hoe fisahana miteti-vohitra ho an'izay olona tsy mbola manana kopia naterana na tsy manana karam-panondrom-pirenena dia omena n'izany karam-panondrom-pirenena zany izay olona manana iny zany dia misoratra avy tany ao anatin'izany guichet unique zay. Tapitra ny fampalalam-baoantsika tompoko lahy sy tompoko vavy makasirika anao nanaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin sy ny ekipa rehetra izay niaraka ny salahy tamin'ny fagnatotsagna ity vaovao ity androany magnano veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.